eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany iarana fiangonana refi androndra kely miarabantsika tompoko amin'ny anaran'i jesosy atao atao fandaharana teo afaka vahianao indray tsika amin'izao fotoana izao. Mirary ny fitahin'Andriamanitra, mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho aminao ary makasitraka sady ny fanarahanao ny fandaharana hatramin'ny farany. Ity fotoana ity moa izay fotoana izay izarana ny sosiny tsara amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Andraisanao koa vavaka, andraisanao koa fitahina sy fanafana amin'ny alalan'izao fanarahanao ny fandaharana izao. Dia ny fiadanan'ny tompo ho aminao sy ny tokantranonao tompoko. Ivavaka isika aloha mialohan'ny amakitsika ny tenin'Andriamanitra. Ivavaka tsika tompoko. Ry Andriamanitra aranay eo misaotra anao zay satria mbola notahinao manokana indray ka mbola afaka hiaino anao, mbola afaka hiditra ao anatin'ny teninao. Mitenena amin'ny alalan'ny mpanomponao androany ary amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ny marary rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, miova ny tantaram-piainan'ny olona amin'ny anaran'i Jesosy, isiako lehibe amin'ny fiainan'ny olona, ny afatra izay ambaran'ny mpanomponao eto androany dia misaotra raha eo ampanginina feo satana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andetsika amaky tenin'Andriamanitra tompoko ato amin'ny epistily voalohan'ny Petera toko voalohany andininy fahatelo izany. Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Petera voalohany toko voalohany andininy fahatelo. Zao voasoratra. Isorina ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Isorina ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay niteraka antsika indray araka ny haben'ny famindrampony ho amin'ny fanantenana velona tamin'ny itsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Androany dia iresaka amintsika izany atao hoe zanak'Andriamanitra. Ny zanak'Andriamanitra izay lazain'ny tenin'Andriamanitra eto fa nisaotra n'Andriamanitra moa Peterany amin'izany hoe niterahany azy, niterahan'Andriamanitra azy ho lasa zanany. Petera zany eto dia nilaza fa zanak'Andriamanitra izy. Ary Petera nefa dia olombelona tahaka antsika kanefa ny mampiavaka azy dia izy zanak'Andriamanitra. Ambara amintsika aloha hoe ny olombelona ankehitriny ianao izay miaino ahy, ianao izay mahita ankehitriny dia afaka no tonga zanak'Andriamanitra. Ahoana moa no mampiavaka ny zanak'Andriamanitra? Inona ny statuany zanak'Andriamanitra? Andeha ho jerevantsika teboka vitsivitsy hoe ny mampiavaka izany atao hoe zanak'Andriamanitra zany. Tsy ny olona rehetra eto ambony tany akory ny zanak'Andriamanitra. Ny olona zao amin'ny aran'ofo dia hoe zanak'ranona sy ranony izy satria tsy maintsy nisy niteraka ny olona matoa izy tonga teto ambony tany. Fa ny lazain'ny tenin'Andriamanitra eto kosa androany dia le zanaka ara-panahy. Zany hoe tsy le nateraky ny nofo fa zanaka ara-panahy, zanak'Andriamanitra. Resaka fanahy zany resantsika fa tsy resaka nofo. Ao amin'ny tontolo ny fanahy no lazain'ny tenin'Andriamanitra io hoe ao amin'ny ara-panahy dia izao hoe Andriamanitra dia manangana olona ho zanaka. Andriamanitra dia izao hoe manana olona eto ambony tany ho zanany, manana zanaka izy amintsika olombelona ireo amin'izao fotoana izao. Ary ambara amintsika ary hoe inona mampiavaka an'ireo zanak'Andriamanitra ireo? Manao ahoana izany atao hoe zanak'Andriamanitra izany? Inona ny tombontsoa lehibe rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona anankiray? Jerentsika aloha tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 5:10 andininy 1:10. Inona no mampiavaka ny olona zanak'Andriamanitra? Isaia 5:10 andininy 1:10. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Isaia 5:10 andininy 1:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah ny iray masin'i Israely dia namorona azy ny amin'ny zavatra ho avy no antanio ahy ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia aoka ho adidiko ihany. Ny olona zany rehefa zanak'Andriamanitra dia izao hoe tsy izy no miany fiainany, tsy izy no
miadidy ny fiainany fa Andriamanitra mihitsy mandray atanana ny zanany. Zao ny teny aoka ho adidiko ihany, aoka ho adidiko ihany ozy Andriamanitra ny zanako. Zany hoe ny olona zanak'Andriamanitra zany de Andriamanitra mihitsy mandray atanana ny fiainany, adidiny ny fiainany amin'ny zavatra rehetra izay ilainy eto amin'izao fiainana izao. Tsy resaka ara-panahy ihany fa ny olona zanak'Andriamanitra izay izy nateraka ara-panahy fa izy kosa mbola ao anaty vatana, mbola miaina ity ambony tany, de ny zavatra ilainy amin'ny maha-olona azy de Andriamanitra no miadidy azy. Zay zany mampiavaka ny zanak'Andriamanitra. Anankiray lehibe zay, tena hoe tsy mandeha irery fa manana mpiandraikitra. Eo am-pelatanany tanana mahery, eo am-pelatanany tanana tsara na hoe bonne main de tsy iza fa ny tanan'Andriamanitra izay miadidy ny fiainana. Tena miavaka mihitsy zany ny olona zanak'Andriamanitra, tena miavaka ny zanak'Andriamanitra satria resin'Andriamanitra didy, resin'Andriamanitra andraikitra. Any amin'ny Luka 1:10 Andriamanitra de laza tamin'ny alalan'ny tenin'i Jesosy Kristy. Zao ny teneny eo amin'ny Luka 1:10. Andeha jerentsika ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny Luka 1:10. Vakitsika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny andininy. Vakitsika eo amin'ny andininy 1:10. Zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa iza moa aminareo izay ray rangatahany zanany mofo no hanome azy vato, ary rangatahany hazan-drano no hanome azy menarana ho solony hazan-drano, ary rangatahany atody no hanome azy maingo. Koraha ianareo na de ratsy aza malala hanome zava-tsoa ho an'ny zanakareo, tsy mainky avany ray. Eo zany hatreo ny vakiko ny tenin'Andriamanitra. Zany tsika olombelona zao misy tsika ny ray mpianakaviana ary mananjanaka ny ray mpianakaviana, de voalazan Jesosy hoe ny ray mpianakaviana ary olombelona, ratsy ny akamaroan'ny olombelona, de mahafantatra izy manasoa ny zanany. Maika tokoa ve fa raha ny zanak'Andriamanitra tsy ho raisin'Andriamanitra andraikitra, tsy mainka afany ray ozy izy. Zany hoe tena mampiseho miariary zany ny fihavana ngeza be, hoe tena miavaka spesial ny fiainan'ny olona rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra izy, satria ny olombelona raha ray olombelona mahafantatra mandray andraikitra, mandray adidy, mikarakara, mihevitra ny fiafarany zanany, no aviny zanany, ny fianarany zanany, nomba ny tokantrano zanany. Maika avafa ilay Andriamanitra ray manoloana an'ireo zanany mandehandeha eto ambonin'ny tany, de zao hoe raisin'Andriamanitra ray andraikitra zany, mihoatra lavitra noho ny olombelona Andriamanitra. Ary lazainy fa zao hoe inareo ary malala manome zavatsoa, malala mikarakara, tsy nisy mihitsy na de olona ratsy zao raha hoe tena tia azy, tena manontany azy ny zanany hoe mbo omeo mofo meo bombo dada, de asiany vato kely ao ambavany, de asiana vato kely. Tsy nanao an'izany ny olombelona na de olombelona azy. Maika ave fa Andriamanitra, ny olombelona zany na de ratsy aza mahafantatra mandray andraikitra ny akamaroan'ny olombelona hoe mikarakara ny zanany. Maika ave fa Andriamanitra. Zany aloha de anambarana aminao hoe ny olona rehefa tena tonga zanak'Andriamanitra de manana fiainana spesial, satria eo am-pelatanan'Andriamanitra ny fiainany. Andriamanitra miadidy ny fiainany ny zanany, mihoatra lavitra noho ny ray olombelona. Andriamanitra mikarakara, mandray andraikitra, tena hoe mandray atanana, miadidy ny fiainany zanany Andriamanitra. Eo zany zao de mampiseho atsika hoe tena tsara be zany zanak'Andriamanitra zany, tena miavaka kay zany zanak'Andriamanitra zany. Eo amin'ny lafiny ara-tsakafo, eo amin'ny lafiny ara-piainana, eo amin'ny lafiny araka tokantrano, zay rehetrarehetra mihitsy. De Andriamanitra tena mandray atanana ny zanany, tena mandray atanana ny zanany amin'ny lafiny rehetra maha-olombelona ny olona, fa tsy hoe midraindray matsy ny olona mieritreritra zany hoe zany resak'Andriamanitra zany resaka le hoe rehefa tonga any an-danitra ihany, fa ety an-tany de zao hoe maha-olombelona zao no miasa ety. Diso be zany. Fa Andriamanitra de ny resaka teo hoe nangatahany mofo, resaka mofo zany ety ambonin'ny tany. Fa Andriamanitra ny teny anareo raha malala manome mofo, tsy mainka ave fa iza, tsy any an-danitra ny ilana mofo ety an-tany, any an-danitra tsy misy noana tsony any, any an-danitra tsy misy alahelo tsony any, fa eto ambony ty tany ty no ilan'ny olona zany fikarakarany zany. De zao ny tenin'Andriamanitra hoe raha ny zanako ozy izy Andriamanitra de aoka ao adidiko ihany. Ry havanao, izany mampiavaka ny zanak'Andriamanitra, izany no statuan'ny zanak'Andriamanitra. Ao amin'ny epistiliny Jaona 1:5-10 andeha mbola jerentsika ihany hoe inona koa no mampiavaka ny olona rehefa zanak'Andriamanitra izy, inona zany no
fiainana iainany manoloana mazanak'Andriamanitra azy, inona ny tombotsoany manoloana mazanak'Andriamanitra azy. Jaona voalohany toko 5:12 zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy. Jaona voalohany toko 5:12 izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, izay tsy manana ny zanak'Andriamanitra no tsy manana ny fiainana. Ao mbola jerentsika koa ny Romanina toko 7:17 mbola manamafy an'izany tenin'Andriamanitra izany. Romanina toko 7:17 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zao voasoratra. Ary raha zanaka de mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha niara-niaritra aminy isika mba hiara-manambonina aminy koa. Ary raha zanaka de mpandova eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Ary raha zanaka de mpandova, zany hoe le fiainana ny tenin'Andriamanitra tato zany aloha anisan'ny zavatra lehibe izay iainany zanak'Andriamanitra na ihany koa hoe fahasoavana manokana, tena hoe mampiavaka manokana zanak'Andriamanitra, izy manana fiainana. Be dia be manana akanjo tsara fa tsy manana fiainana, be dia be manana trano tsara fa tsy manana fiainana ao anatiny ao. Tena tsy mahatsapa an'izany fiainana izany izy. Fa ny zanak'Andriamanitra dia voalazany tenin'Andriamanitra hoe mpandova an'Andriamanitra, anisan'izany fiainana resan'ny tenin'Andriamanitra amin'izao andro havelomantsika izao, dia mikoka sy mahatsapa izany fiainana izany amin'izao havelomanao izao. Ny olona izao mieritreritra an'izany hoe ahoana no mbola hatsapako fiainana amin'izao zavatra iainany to ambony tany izao. Ny zanak'Andriamanitra tompoko dia manana fiainana hozy ny tenin'Andriamanitra ary mandova an'Andriamanitra, zany hoe ny fananan'Andriamanitra dia fananany zanak'Andriamanitra. Ny olona zany rehefa zanak'Andriamanitra dia izao hoe manana ny fananan'Andriamanitra, zany hoe ny fananany dadany dia fananany zanany. Zay lazainy tenin'Andriamanitra hoe raha zanaka dia mpandova. Hitantsika tsara hoe tsy misy olona afaka handova ny tsy rainy niteraka azy, fa ny zanaka ihany no mandova ny rainy. Andriamanitra dia manana fananana maro. Ny lanitra sy ny tany zao dia Andriamanitra namorona an'izany. Andriamanitra no tompony tany ozy izy ny salamo an Jehova ny tany zay rehetra ao aminy. Andriamanitra ny tompony izao rehetrarehetra izao. Ary ny zanak'Andriamanitra dia izao hoe omen'Andriamanitra an'izany ny zanany, karakarain'Andriamanitra, mandova an'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Tsy hoe rehefa tonga any an-danitra ihany izy zay vao andova an'Andriamanitra, fa eto amin'ity tany ity dia izao hoe afaka ny anana fiainana ny zanak'Andriamanitra. Atsapa zany hoe fiainana miadana zany ny zanak'Andriamanitra. Matetika ny olona dia diso fieritreretana hoe tena tsisy idiran'le fiainana eto tany hoe vola, sakafo, fiainam-pahasalamana, dia veriny olona fa tsisy idiran'izany, zany hoe ao amin'Andriamanitra any tena fanohatra be mihitsy zany. Fa Andriamanitra manokana dia izao hoe vonona hikarakara, ampilamina, ame fiainana ny olona izay tonga zany. Raha tsy zany hoe Jesosy dia nanao démonstration maro, manifestation maro naseho an Jesosy Kristy. Raha ijerintsika any amin'ny Jaona toko 9, raha ijerintsika no filazantsara Matthieu, Marc, Luc, izay nampiseho hoe namanana olona naona Jesosy, nanasitrana ny marary Jesosy. Tsy any an-danitra akory no mila fanasitranana, fa eto ambony tany ny olona mila fanasitranana. Nahatsapa hoe ao anatin'ny fahoriana maro ny olona zay voalazany filazantsara izay teneniny tenin'Andriamanitra. Nampiseho Jesosy hoe izany ny zavatra ataon'Andriamanitra, izany nataony Jesosy eo fiainan'ny olona. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona dia izao hoe karakarain'Andriamanitra, araisin'Andriamanitra tanana. Tsy hoe vao raisiny an-tanana, fa efa raisiny an-tanana amin'ny fotoanany olona anankiray zao teraka ny olona, ary nambarany deklarena fa nisy olona teraka zanak'iranina sy ranina. Dia tsy ny zaza iny kory manao intervention hoe le zaza vao teraka no andeha hiteny hoe inona moa zany no tokony nataon'io reniko anahy, fa tonga dia automatika be. Rehefa tena zanaka le olona izy, tonga dia minono amin'ny reniny, tonga dia raisin'ny reniny andraikitra. Dia ohatr'izay ny zanak'Andriamanitra, tena adidin'Andriamanitra, tena raisin'Andriamanitra tanana ny tena zanany rehetra. Manoloana zany ry havana dia ozy angamba ianao hoe tsara loatra izany pastera, tena tiako be zany hoe andraikin'Andriamanitra ny momba na rehetrarehetra, izy ny mandray tanana fiainako, tsy misy atahorana. Izay mihitsy
tsy misy atahorana rehefa tonga zanak'Andriamanitra fa manana mpiantoka tsara, mpiantoka ny zanak'Andriamanitra ary ny dadany de teny mpamorona zao tontolo zao, ny tompony zao tontolo zao, nahary ny tany sy ny lanitra. Izany no ray niteraka azy olona manany maizy azy, tsy olona ordinaire ny olona zanak'Andriamanitra fa olona spesiala ny zanak'Andriamanitra, olona miavaka ny zanak'Andriamanitra. Ry havanao eto ary de izao hoe fanontaniana anankiray ngeza be izay mety ao anatin'ny fonao hoe samba teo zanak'Andriamanitra, inona ny ataoko mahatonga ao zanak'Andriamanitra? Raha izany zany ny statut any zanak'Andriamanitra, tena tsara loatra. Hoy mpandovan'Andriamanitra mazava ho azy fa ny zanak'Andriamanitra ihany makany amin'ny fiainana mandrakizay makany an-danitra e. Tsy misy hoe tsy zanak'Andriamanitra zany kosa aloha tsy ho any an-danitra e, fa mazava ho azy fa ny zanak'Andriamanitra ihany no makany an-danitra. Noho izany ry hava malala de izao hoe andeha ho jerentsika hoe inona moa zany na tonga ny olona ho zanak'Andriamanitra, satria Andriamanitra de izao hoe raha ny etaetan'Andriamanitra de ho zanahany daholontsika, ho lasa zanany daholontsika. Fa izao betsaka nefa nanjanaka ny olona teto ambonin'ny tany ary anisan'ny tena nanjanaka ny olona teto ambonin'ny tany dia ny devoly. Hoy izy ny bokin'ny Jaona 4 ange anike jerentsika izany tenin'Andriamanitra izany. Be de be ny olona tsy manaiky azany, ay za kosa za zanaka mamanay sy dadanay, fa jerentsika ange hoe tsy miresaka ny nofontsika fa resaka ara-panahy zany. De hoy ny Jaona 4 eo amin'ny 4:7 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy: ianareo avy tamin'ny devoly rainareo ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy de mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy nitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina amin'ny raha mandainga izy de ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady rain'lainga. Ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, zany ny devoly zany de nanjanaka ny olona. Mazava ho azy zany fa rehefa tsy zanak'Andriamanitra ny olona de zanaky ny devoly. Ka raha teo zanak'Andriamanitra ny olona zany aloha de mila manapa-kevitra ny olona hoe hisaraka amin'ny devoly, mila manapa-kevitra ny olona fa hiala eo ambany fanjanahany devoly. Ny devoly zany tena nanjanaka atsika ny devoly, ary izy le tonga tamin'ny voalohana sain'i Jesosy eo amin'ny Jaona 4 hoe hozy izy hoe mpangalatra sy jiolahy zay tonga talohako. Zany hoe tsy izy io fa ny devoly, mpangalatra jiolahy zany no anarany devoly. Anisan'ny entina hitenenana ny devoly io mpangalatra sy jiolahy. Lazain'i Jesosy io zay tonga talohany tao nanjanaka ny olombelona, ary tsy vitany hoe nanjanaka ny olombelona, raha nanjanaka ny olombelona ny devoly de izao hoe mazava ho azy fa ny toetra ny devoly rehetrarehetra de nafindra atao amin'ny olombelona ka lasa manana toetra na devoly ny olona. Ary zany no porofo afantarana hoe ahoana ny afantarana fa mbola manjanaka ny olona, mbola ao anatin'ny olona ny devoly de ireo toetra na devoly zay lazain'i Jesosy teo hoe ianareo ozy izy avy amin'ny devoly rainareo satria zay sitrapony nataonareo, izy mpamono olona, izy mpandainga. Zany ireo karazana toetra ratsy zay niainantsika zany de zao hoe fanjanaha Satana, izy nanjanaka atsika, naka toerana teo afiainantsika ka natonga atsika lasa zanaka Satana. Kanefa ry havana de zao, ianao manokana zay manaraka ankehitriny, tena tian'Andriamanitra ianao, tian'Andriamanitra ho zanahana ho zanany ianao, ka ho lavitry ny fisetona am'izay, hiala amin'ireo fiainana matsiravina zay niainanao. Mety efa leo an'izany angamba ianao, androany de manambara aminao fa mafaly lehibe hoe ny fiainanao de iova rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao. Voalohany ary de zao hoe anjara anao no manapa-kevitra. Ianao manokana mila manapa-kevitra mihitsy, mila manapa-kevitra ianao hoe za tapa-kevitra tena hisaraka amin'ny devoly fa voninao ny hiditra ho zanak'Andriamanitra. Zay zany aloha fanapa-kevitra voalohany, vonina hisaraka amin'ny devoly. Fanapa-kevitry ny olona zany, anazy manokana, personnel zany. De ozy ny filazantsara ny Jaona 1:12 hoe amin'ny anaran'i Jesosy milaza amintsika hoe raha hisaraka amin'ny Satana zany tsika de inona kosa ny tokony ataontsika ao anatin'izany. Zao voalaza amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra de izay mino ny anarany. Izay rehetra nandray azy. Ry havanao, raha tianao no tonga zanak'Andriamanitra de mila mandray ianao, mila mandray an Jesosy ianao, mila mandray an Jesosy ianao, mila mandray an Jesosy ianao. Averiko zany, mila mandray an Jesosy ianao. Be de be no mahafantatra fotsiny tsy mahatonga ho zanak'Andriamanitra zany tompoko, fa mila mandray an Jesosy ianao, mila mandray an Jesosy. Inonao zay anaran Jesosy zay, inonao Jesosy Kristy, fa iza moa Jesosy. Ozy ny Korintiana 2:12 hoe Kristy
jerentsika zay ny tenin'Andriamanitra izay milaza ny amin'i Jesosy hoe iza moa zany Jesosy zany, fa maninona moa ny fandraisana an'i Jesosy Kristy no atonga antsika ho zanak'Andriamanitra. De andeha jerentsika ange tenin'Andriamanitra amin'ny Korintiana voalohany 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Andininy 7. Fa natolotra anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisiko de izao: Kristy maty noho ny fahotantsika araka ny soratra masina, dia nalevina ary natsangana tamin'ny andro 7 araka ny soratra masina. Jesosy Kristy izay noraisiko ozy izy ny tenin'Andriamanitra teo a. Kristy maty noho ny fahotantsika. Jesosy zany a maty tondra fahotantsika de nalevina ary nitsangana tamin'ny maty. Velona amin'izao fotoana izao, velona amin'izao fotoana izao, ary miandry tsara mihitsy hoe iza ny vonina andray azy. Le anarany inona fa izy maty no fahotanao, nitondra ny fahotantsika teo amin'ny azo fijaliana Jesosy Kristy, nitondra ireo karazana fahoritsika rehetra araka ny Isaia 3:10 hoe nitondra ny fahotantsika izy, nitondra ny aretintsika izy. Zany voalaza ny tenin'Andriamanitra. Aneke jerentsika mbola mafisitsika ihany hoe fa maninona moa iza moa Jesosy io? Tsy mety mantsy raha hoe raisinao nefa tsy fantatrao Jesosy, hoe iza le Jesosy raisinao, mila fantatrao zany. Isaia 3:10 andininy 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, sady nivesatra ny fahoritsika. Kanjo isika kosa nanao azy nokapohana sy nasian'Andriamanitra ary napahoriana. Nefa izy de voalefina noho ny fahadisotsika sy ny torotoroana noho ny elontsika. Ny fampijaliana nahazoantsika fihavanana no namelezana azy, ary ny diakaboka taminy no nahasitranana antsika. Jesosy Kristy zany a de nitondra ny aretintsika. Zany hoe efa nentin' Jesosy zany ny aretintsika. Nivesatra ny fahoritsika koa izy, voalaza ny tenin'Andriamanitra, ary voalefina no fahadisoantsika, ary ny diakaboka taminy no fanasitranana antsika. Izany le Jesosy Kristy mila raisinao hoe inoky zany rehetrarehetra ny anaran'i Jesosy sy mikasika azy. Ary eo indrindra tiako tsindrina hoe nateo mandray an' Jesosy, tsy mandray le anarany fotsiny zay ary fa de raisiko Jesosy, fa mandray ny momba ny Jesosy, ny tenin' Jesosy, satria Jesosy Kristy ry havana de izao hoe tsy le anarana maha Jesosy azy fotsiny, fa le ny teniny mahakasika an' Jesosy. De mila raisinao, fa raha tsy mandray an'izany ianao tsy tonga zanak'Andriamanitra. Be de be ny olona mino ay de mila le anaran'i Jesosy fotsiny a, fa izao hoe iza moa Jesosy io? Mila le Jesosy io tsy le anarana hoe Jesosy fotsiny, fa tena misy zavatra be de be, ngeza be fonosin'izany. Anisan'izany le te hoe nitondra ny aretintsika Jesosy. Ny tena marina zany ry havana, rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona de izao hoe tsy marary tsony izy, fa Jesosy nitondra ny aretiny. Fa mila inony le olona zany, mila inony zany ny tenin'Andriamanitra te hoe nitondra ny aretintsika. Tsy zavatra hoe androany izy vao hitondra, fa efa lasa zany, efa passé zany. Nitondra ny aretintsika tokoa izy, nivesatra ny fahadisoantsika izy, nokapohana izy nitondra ny fahadisoantsika. Ry havanao, izany nge nataon'i Jesosy ho an'ny zanany rehetra, ka niza miditra ao amin'i Jesosy, mino an'io Jesosy io, sy izany teniny zany, sy izany mahakasika zany. Eo mantsy matetika ny madiso ny olona hoe ahoana zay fa mino an'i Jesosy, nefa le teniny sy mikasika an'i Jesosy tsy zava-parana. Zay no mahatonga antsika hoe mila makany am-piangonana antsika, fa raha zany tsy afaka miditra ao anatintsika Jesosy, tsy afaka tena miasa ao anatin'ny système rehetra sy ny momba antsika rehetra Jesosy. Fa ohatrany hoe ianao zany fantatrao fotsiny hoe misy zavatra anankiray fantatrao zao zany hoe poma. Hainao le momba le poma, fa fantarinao ny poma nge tsy midika fa misy fiantraikany amin'ny fiainanao poma, fa nohaninao le poma, nohaninao tsika no ataonao confiture, de nohaninao de mihinana nandray ny vitamine sy ny calcium nentin'ny poma ianao. Jesosy ihany koa de zao, le anarana fotsiny, tsy izay fotsiny mandray an' Jesosy, fa mandray izay mikasika an' Jesosy sy ny teniny. Voalaza ny tenin'Andriamanitra nge hoe anao ke jerentsika ny tenin'Andriamanitra zao voasoratra ao amin'ny Galatiana 4:20. Zay zany mahatonga ny olona maro mbola tsy tonga zanak'Andriamanitra, satria nahoana? Ohatra ny tena tsy tsapa loatra zany hoe zanak'Andriamanitra zany ny fiainany, fa ohatra mbola tsapany ihany hoe ohatra ny za zany ohatra mbola tsy azoko tsara hoe ahoana marina zanak'Andriamanitra ve sa? Ozy Galatiana 4:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ianareo rehetra de zanak'Andriamanitra amin'ny finoana Kristy Jesosy, tsy le finoana le anarany fotsiny, fa finoana ny mahakasika azy. Be de be zao tsy mihina zany hoe tondra ny aretiny Jesosy.
nefa hono izy mietrehtra fa zanak'andriamanitra ohatrany tsy tena mbola tafiditra am'la statuena zanany izy a fa ohatry mahafatapatatra fotsiny fa ny tena zanak'andriamanitra de zao mino an jesosy iza le jesosy inona io nitondra ny aretina ny finoana an'zany zany de mahatonga ny olona lasa zanak'andriamanitra ozy ny tenin'andriamanitra ao amin'ny jaona toko fatelo any amin'ny jaona toko fatelo ry havanao afaka no tonga zanak'andriamanitra ianao afaka no tonga zanak'andriamanitra ianao ary iova ny momba anao iova ny tantaranao de ho tonga olona spesiala ianao ndraindray ny olona mietrehitra zany hoe kristianina fotsiny a fa ny kristianina nge tsy olona ordinaire aza mietrehitra ny tenanao ianao fa olona tsotra fa ny zanak'andriamanitra marina de olona spesiala eto amin'ity tany ity olona miavaka eto amin'ity tany ity jaona toko fatelo a andininy fahatelo fahadimy fahenina ahoana ozy ny tenin'andriamanitra ny zanak'andriamanitra rehetra menao zao fotoana izao a de izao hoe miasa ao amin'izany teny zany a ary metraika ao amin'izany teny zany satria jesosy zany teny izany ary izany de miteraka ary mitondra zavatra ngezabe eo amin'ny fiainan'ny olona jaona toko fatelo andininy fatelo amin'ny anaran'i jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa raha tsy ateraka indray ny olona de tsy mahazo mahita ny fanjakan'andriamanitra andininy fahenina jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo mihitra ny fanjakan'andriamanitra izay ateraky ny nofo dia nofo ary izay ateraky ny fanahy dia fanahy halleloia eto zany ny tenin'andriamanitra de milaza fa hoe ny olona zany a raha tena tonga zanak'andriamanitra de zao tsy le ateraka ranofo fa ateraka ra-panahy izy de voalaza ny tenin'andriamanitra hoe ahoana ozy izy ao amin'ny petera voalohany toko voalohany andiny telo amby roapolo ahoana zany ateraka ra-panahy zany petera voalohany maromaro kely zany tenin'andriamanitra vakiko zany a de atonga anao hoe ary azoko am'izay mahatonga anaty zanak'andriamanitra ity fa ay za tena mbola tsy tena tafiditra am'le finoana jesosy mbola tsy tena voaraiko kay jesosy satria natao hoe mandray an jesosy de mandray ny teniny jesosy be de be ke tsy mandray ny teniny jesosy le anaran jesosy fotsiny de tsy tsapany mihitsy tsy ainany mihitsy zany hoe zanak'andriamanitra fa izy ohatrany hoe kristiana mampalahelo kely ohatrany tsy mahatsapa tena fiainana tsara satria ay tsy tena mbola tafiditra azonao ny tikan'izay tsy tena mbola tafiditra le teniny jesosy mbola tsy tena inona tsy tena mbola tafiditra tsy tena mbola mipenetra mbola tsy tena miasa satria jesosy io de teniny ihany ka mitravay miasa ao anatin'ny olona ka izany no miteraka ny olona ho lasa zanak'andriamanitra ka mahatsapa fa fiainana spesiala ny fiainany petera voalohany toko voalohany andininy telo amby roapolo zao voasoratra tompoko ianao zay miainao ankehitriny a de fantako a fa tena tian'andriamanitra ianao ary anisan'ny olona raisin'andriamanitra ho zanany ianao raha vonina ianao a andray an'izany jesosy zany andray ny teniny petera voalohany toko voalohany andiny telo amby roapolo fa efa teraka indray ianareo tsy tamin'ny vo mety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha tia ny tenin'andriamanitra izay velona sady maharitra andeha averiko le izy fa efa teraka indray ianareo ao zay tsy tamin'ny vo mety oloha fa taminy tsy mety oloha dia ny tenin'andriamanitra izay velona sady maritra ry havanao alleloia ny atonga anao zanak'andriamanitra zany de tsotra ianao aterak'andriamanitra ahoana ny atonga anao aterak'andriamanitra amin'ny alalan'ny finoanan'i jesosy a amin'ny alalan'ny finoanany tenin'andriamanitra natao hoe mino an jesosy a de tapany voalohany any hoe mino ny anaran jesosy hoe sa malaika an jesosy tombo sy mamonjy première partie zay fa ny deuxième partie de zao mino le tenin'andriamanitra zany hoe mbola tsy tena tanteraka am'le olona zany le fahaterahana raha mbola tsy mino zay lazay ny tenin'andriamanitra izy raha ny anaran jesosy fotsiny ninony de tsy ampy zany ohatra hoe fantatro le poma resy lahatra fa azo fihinana ny poma fa izy mbola tsy nihinana mbola tsy tena nohaniny zany poma izany tsy tena mbola niditra sy niaza tao amin'ny fiainany izany poma izany de tsy zavatra tsapany tsy tena misitraka le zanak'andriamanitra izy ry havanao ny atonganao zanak'andriamanitra de zao mila teraky ny tenin'andriamanitra ianao mila raisinao ny tenin'andriamanitra izany no iasa ao anatin'ny fiainanao amin'ny tontolonao rehetra amin'ny sistema rehetra amin'ny vatanao de izany no atonganao zanak'andriamanitra ary azadino fa ozy ny tsoanao voalohany toko fatelo a izao ny voalazan'ny tenin'andriamanitra hoe izao no isehon'ny zanak'andriamanitra
tena andrava ny asany devoly. Ny olona anankiray ao anatin'ny mahazanak'Andriamanitra azy de izao hoe ao anatin'izany de izao hoe tsy maintsy ravainareo asany devoly izay nanjanaka atsika ireo rehefa tonga ao amin'Andriamanitra isika de izao hoe manaiky an' Jesosy Kristy tonga zanak'Andriamanitra isika de anisan'izany fanapahantsika hevitra hoe ngotana amin'ny fiainantsika ary misaraka amin'ireo herim-maizana izay nanjanaka atsika ary zany itomanay anao izahay de mitonanao ino an' Jesosy mitonanao andray an' Jesosy andray an' Jesosy andray ny tenin' Jesosy andray ny tenin'Andriamanitra fa hiteraka anao zanak'Andriamanitra ary isaraka amin'ny devoly. Ahony zany misaraka ny devoly zany reo devoly reo de tsy hoe miala fotsiny hoe izay zany te miala ny devoly fa ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izao nisy eo ny zanak'Andriamanitra de andravany asany devoly. Mila ravana le izy fa ireo ny manjananjanaka atsika mila ravana tanteraka ireo mba hahafahan'Andriamanitra tena miasa tanteraka eo amin'ny fiainantsika de izao hoe tsy maintsy kosihanao amin'ny boky ny devoly ny anarantsika. Riavanao na inona zavatra satana teo amin'ny fiainanao tsapanao hoe mbola misy fitsangajangany ianao za mampahery anao hoe possible be ny hahafahany zany eo amin'ny fiainanao. Tsapanao mihitsy hoe mbola maro re zavatra satana manjanany ianao. Riavanao mitonanao izahay tongava ianao tongava anatona an' Jesosy tongava anatona zany fanafana lehibe ataon'i Jesosy zany. Izay de manasanao amin'ny fiangona refi androdrakely misy fidirana inefatra ny alahady ao amin'ny 7 amin'ny 5 amin'ny 1 ary amin'ny 2 sasany anasanatsika riavana tongava vonina venao hiditra ao zanak'Andriamanitra tongava fa mbola tianao Andriamanitra satria Andriamanitra de izao hoe miasa ao anatin'ny teniny izany hiteraka anao zanak'Andriamanitra ka na fiainana spesial atsapy anao ary tena milaza aminao fa marina zany iainanao zany eto amin'izao tany avelomanao zao amin'izao fotoana mbola avelomanao zao de atsapy anao fa tena misy an'Andriamanitra mikarakara ny fiainanao. Tapitra sady ny fotoana izao hoe tena tianana fiainana miovavenao tianana zany fiainana hoe Andriamanitra mikarakaranao zany ve tsy maintsy miditra ao zanak'Andriamanitra ianao. Voninahitra ao an'Andriamanitra de izao hoe mino fa zava-dehibe ny raisinao teo ary tianao ny tantaram-piainanao iova tsy ova fotsiny raha tsy zanak'Andriamanitra ianao tsy misy fomba hafa fiainana tsara indrindra afa-tsy zany atao hoe statut tonga atao hoe zanak'Andriamanitra izany. Riavanao tian'Andriamanitra ianao miantso anao iso sanany efa ela izy ny te-anjanaka anao efa ela izy ny te-andray anao zanaka fa miankina amin'ny safidinao tsy manery anao Andriamanitra fa safidinao zany safidinao manoka zany ary safidy lehibe amin'ny safidy rehetra eto ambony tany ity. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray zanaka ary ny fanahy masina hivavaka ho famaranako ny tenin'Andriamanitra. Raiko makasitraka anao amin'ny anaran'i Jesosy raha nitondra zany afatra ao zany maro ny zanaka ao zay nandrean'izany ary natsapa tokoa fa tsy olona ordinaire fa olona miavaka ny zanaka ao ary nizaniza ihany koa na ianao zany na eny invitation anao fa te handray azo zanany ianao foniny ianao ny anangana azo zanaka de izao hoe kasio manokana izy ary amin'ny anaran'i Jesosy ireo sakana rehetra ireo fisalasalana rehetra de arotako amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany raha vako ireo sakana rehetra amin'ny anaran'i Jesosy nasovy fonina de izao hoe fantatro Andriamanitra fa mandray azy ianao ary mikasika azy ianao ary izao amin'ny anaran'i Jesosy ny fanahy masina iasa anangana azy ireo amin'ny fanapa-kevitra lehibe zay ho raisiny amin'izany hiazakazaka amonjy ny fanompona hiditra ao zanak'Andriamanitra. Misaotra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. De tahin'Andriamanitra tompoko de manao mandra-piona amintsika rehetra. Teo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi Androdrakely